Faly miarabantsika tsirairay avindrehitra tsy tia lahady maraina fa 17 volana novambra ity. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny fahasoavany, afaka ihany koa miantso azy amin'izao maraina izao. Alohan'andirantsika ny amofinainana io dia vavaka isika. Tomban'Andriamanitra io mbola misaotra anao izay fa menao tombontsoa manokana dia ny fandraisana ny teninao. Ampio ny tsirairay avy aminay mba ho linany amin'ny fahamarinana avy aminao, tsy hovarinany amin'ny zavatra mandala ihany fa hikatsaka ihany koa indrindra an'izay rehetra mahasoa anay. Dia ny fiainana iray-panahy mba hitombo eo miaraka aminao. Indray ny tenao izay ankehitriny mitezana mbola zava-tsoa anatinay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Raha te mofinainantsika androany dia manao hoe fiainam-pivavahana tsara kokoa ao am-piangonana. Raha eny amin'ny Jaona 7:7 manao hoe azagaga noho ny nilazako taminao hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo. Amen. Apetraka matetika ny fanontaniana manao hoe nahoana ny tsy misy hery loatra ao amin'ny fiangonana? Nahoana ny tsy hita ao ny toe-panaharaka an'Andriamanitra izay sarobidy tokoa? Izao ny anton'izany. Tsy voatanjona araka ny tokony ho izy ny fitakian'ny ten'Andriamanitra. Tsy tiavana amin'ny fitiavana ambony indrindra ihany koa Andriamanitra, ary tsy tia namantsika tahaka ny tenantsika isika. Aoka iseho ny fankatoavana an'ireo fitsipoka roa napetrak'Andriamanitra ireo dia tsy hisy fifandirana intsony ao am-piangonana ary hisy firindrana ao am-pianakavy. Ivelambelany fotsiny no anatanterahany maro an'izany ka ny fiseho ivelany lasa manjary maka ny toeran'ny asan'ny fahasoavana ao anaty. Ny saina fotsiny no voaovan'ny fampianaran'ny fahamarinana fa ny tempolon'ny fanahy kosa tsy mbola voadio amin'ny sampiny. Tsy hita eo amin'ny membra ny fiangonana ny fifandraisana velona amin'Andriamanitra izay tokony hananany mba ahafahany mambapy fanahy avy amin'ny aizina ho amin'ny mazava. Aoka ho tsara ny azo dia ho tsara ihany koa ny voniny, manan-danja ho an'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra ao am-po. Tsy maintsy mandray an'izany ao am-po ireo izay manaiky ny fahamarinana ary mamela azy hanadio ny fony. Izay izy vao afaka hitandrina ny didin'Andriamanitra. Tsy dinihina araka ny tokony ho izy ny Baiboly ary tsy atao fitsipi-piainana. Raha mba narahantsika tsara manko ny fampianaran'ny Baiboly ary nataontsika fototra irenan'ny toetra dia ho tafajoro ny fanahy ka tsy hisy raharambaritra na raharan'izao tontolo izao ampiozongozona antsika. Ho tafajoro amin'ny andron'ny fitsapana sy ny zavatsarotra raha ny loza ny toetra voavolavola tahaka an'izany sy voatoan'ny tenin'Andriamanitra. Osa isika ary maro loatra ny tsy mandray andraikitra eto anivontsika satria tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy mitoetra ao anatiny ny mpamonjy ary tsy tsapany ny fitiavan'i Kristy izay vaovao isan'andro. Tsy misy fifandraisana eto an-tany mafiorina tahaka an'izany fitiavana izany anefa ary tsy misy n'inona azo ampitaina aminy. Aoka ho tsarovintsika mandrakariva fa tokony hanana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra isika, anaraka ny ireo torohevitra sy ny fitsipika izay araketiny soratra masina ary ampanetsetena no andehanana ary aoka ho Kristy irery ihany no hitobian'ny fijerintsika. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Irenay tokoa ianao raha hitaridarana anay amin'ny lafin-javatra rehetra ka na ny fikasana, na ny asa, na ny fanavaozana, na ny fiangonana, na ireo sapana rehetra misy aza dia aoka ianao Tompo no hitarika izany mba ahotontosa ny famitana ny afatrao dia ny fitorenan'ny filazantsara. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Saruvi
setia